Manahona daholo nareo. Hitanareo, nareo ve tsy mahita hoe ny gasy tena tia mihira, tena mihira foana, vao misy mivorivory kely de tena hoe tsy maintsy obligé mihirahira zay ny fiafarahan'io tantara io. Na ataoko hoe olona 3-7 ary ianao de efa ampy zay anaovana hirahira. Firy tsika izany? 1, 2, 3. Efa mihoatra ny 2. Asio hirahira kely rangahy. Aty an-tany lavitra no mihira ho any lalaka mako taloha. Na zavatra tsy tokony hirahirana fa ohatra hoe mihaona kely ho fa marary tantinina. Eto lesy le gitara zandry e. I tonton io. Tena tia mihira ny gasy na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana. Raha misy faty zany moa de sehatra mivelatra na hoe scène ouverte. Le feno-draha sapato io manala fahanginana. Mody manomboka amin'ny raha-pivavahana aloha Jesoa Jesoa. De aveo mivadika tampoka tsikelikely miray. Azizy izay no tsy teto intsony. Vadibadika indray olombelo riky tampoka. Izy izy nina izy rehefa miakatra amin'izay ny TKO mivadika Samuela fa sexy girl wa nefany i Neny Toberty io maty io, maty ny gody. Sexy girl ny hafaran'ilay fendrasa-paty. Zay le hoe manara-ro-paty. Ary izy amin'io miady varotra. Atao 2 andro zany ny fendrasa-paty. Ataovy 3 andro rangahy fa mba miandry ny dera avy any Ambato sy Roniva avy any Andafy Te hihira fotsiny nefa izy ny tena marina. Misy ary amin'ireny fendrasa-paty ireny misy olona tsy havanao, tsy vorivorinao, tsisy mahalala hoe izy io sy tamin'ny fotoana ahoana nahalalany an'i Neny Toberta fa eo izy. Ary izy mihira mafy indrindra eo sady mangataka hira le anina indray atao e. Fa izy io zany tena mpanenjika fendrasa-paty mpanangona fera-para. Ko ny TKO sy ny cake gratuit, ny ambiance assuré. Fantatry tsara Berta osy fa asio TKO aloha ty kaopy ty de ataovy le hira Samuel hirahako azy. Fa sexy girl izy ke le nitarika an'iny. Tia mihira ny gasy Raha hoe fivorim-pianakaviana sy fetim-pianakaviana zany moa de misy levona mivoaka ny sono varatra ny micro dia mihira tsika. Ataovy manako ny oby. Ary io tsy maintsy lefa le bebe ry tonton sy tantine ihany aloha no misantatra an'io sy mibirida an'io micro io. Tena hoe manala vokiny tanteraka. De io arakaraky ny fianakaviana, misy fianakaviana tia mihirahira mahaleo, misy mihirahira rebika, misy le zadelinina, misy karazany be da be arakaraky ny fianakaviana. Fa na inona fianakaviana, eny anelanelany eny tsy maintsy misy tonton anankiray miteny hoe aleo mba hira indray le ankizy e. Ao lesy le tanora vatombatony io zany, le miseho tsy mitovy revy amin'ny olon-dehibe fa mody eo amin'ny telefônina eo, amin'ny Facebook eo na mody mampilalao zazakely. Ao mihira ry Kevin sy ry Natasha, inona ny hiranareo e? De avy Kala Natasha mody menamenatra nefany efa io fotoana niandrasany afatr'izay. Tsy natoriany io tamin'ny alina fa nieritreritra ny fotoana io izy ataoko mahita anahy nareo rapitso. De matetika inona ny hiran'ny Natasha? Sary nofiko ny fahitako anao indray anilako. Obligé mandainga nareo raha tsy izay ny hiran'ny Natasha indray 19 ans, première année n'Ankatso, bebe mony, fiakanjony tsy mbola tena tapa-kevitra. Mpanao karaoké isaky ny sabotsy hariva etsy ambany dizy, manao an'io de io sary nofiko io no tena kapokany. De vitany an'i Natasha de mba avy indray mibandy kely mba manao Bruno Mars sy ny sisa, Redemption Song tsy adino. Nefa tsy hainy ry tonton akory mitendry an'le izy de averiny impito sady tsy takatry ry Kevin sy ry Sitraka koa moa le izy de eo mieva-eva eo. Tia mihira ho any gasy. De le any amin'ny mariazy ny tena loza. Tsy hoe loza moa zany fa bon. Any amin'ny mariazy ny fotoana makaleo anahy indrindra
Dia eo amin'ilay hoe zao dia hira ny fianakavian-dranona, zao dia hira ny mpiara-miasa sy namana vehivavy. Raha mila fanampiana ianao, raha misy mety ny atao, zao dia hira ny dadan'ilay vehivavy. Andeha ianao ry zanako avy. Dadan'ilay vehivavy zany mbola tsy mampaninona azy satria dadany io zanany io ilay hira koa mety tsara. Fa ny tsy azo kosa dia i tantinina midongy andeha hira voangy. Tsy hitako intsony izay azoko atao, fa tanteraka avokoa izao ny sitraponao, kely andeha hanambady ianao zanako. Ora tantinina mba azon'ny tantinina ve mitonkin-kiran'ilay hira? Sa dia mihirahira fotsiny tantinina, hira fandatsanana izany e. Tia mihira ho any gasy. Dia ao anatin'izay gasy tia mihira izay misy karazana ataoko hoe misy kategoria. Efa notontonontsika teo ihany, misy izany ilay mpihira any amin'ny fetim-pianakaviana mahazo tehaka foana ny rina mivalana hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ary solidarité familiale. Dia misy ilay mpanao karaoké misy hira eo amin'ny 3 eo farafahakeliny efa voafehany tsara, hainy tsy anjery na tsy mijery an'io écran misy tonony io ary izy fa mody asiana amin'ny style sady mihira izy milalao telefaonina. Ka io hira ataon'ry io Cynthia efa tamindry afaka BPC nanalazy vita BPC no nanomboka ny hiran'io 8 taona lasa. Efa tena hoe voafehan'rio, efa tokony manana doctorat amin'io hira io ndry. Dia misy koa amin'izao ny atao hoe mpihira Smule. Atsika ny Smule application izy io ohatra ny karaoké ihany izy fa mampiavaka an'ilay izy manatsara feo be mihitsiny. Aleo kosa aloha dia tsorina fa ny Smule tena manatsara feo be fa efa nanandrana za zao nanandrana Smule dia hoe za ve samy mihira izany sa Enrique Iglesias e. Tamin'ny confinement moa no tena nirongatra ny Smule, ny antony dia tamin'ireny nisy promotion be hoe 20 € ny embolana sa 4 volana dia nanao daholo ny olona taty andafy e. Dia tena nilaniana hatramin'ny farany kosa aloha ilay 20 € Smule roa. Dia izao moa mangingina ny Smule satria lany izany izay abonnement izay dia ny tena moa tsy mahafoy 20 € anaovana abonnement isam-bolana. Dia misy koa ny mpanao cover. Io zany efa manomboka miakatrakatra kely ny lenta, efa misy mpitendry kely, mba misy arrangement kely, mba novaovaina kely ilay hira. Dia raha tafy ianao zany mba hoe mi-buzz amin'iny cover-anao iny dia efa mba mi-télécharge an'iny ny olona zany mba efa tafiditra anaty playlist an'olona any. Dia hoe alefaso ilay mahaleo ataovan'ilay version Cynthia Rock. Dia ny principe an'ilay cover moa zany efa fantatsika raha ohatra hoe izany ilay hira mahaleo hoe bon voyage, c'est bon courage nareo. Dia ovainy Cynthia Rock izy rehefa ataony cover dia ataony hoe bon voyage, c'est bon courage nareo. Ok, Cynthia amin'ilay re tia mihira reny gasy e. Dia amin'ireny mpihira karazana mpihira ireny tonomboko teo ireny zany misy lasa manao pazapà. Misy tena mahay misy tena tafa hoe mba lasa melky zany ry ohatra. Fa misy kosa ireo tena nataon'ny olona nijabaka e. Tsara be aky nanaovan'ire an'ilay bon voyage, maninona kira manao pazapà ndriny tena mahay mihira sady ndry sahasaha be. Dia iny kala Cynthia mifatratra ry anaty bêtisier ary miaraka amin'ny CPROFLOF sy ny fin tentation c'est cool partout. Ka nareo za manaiky ampijabahan'ny olona izany fa fantaro tsara aloha ny tenanareo. Na manaova aloha ny pazapascool eny Ivandry. Efa hiditra izao ny taom-pianarana vaovao efa manomboka ny inscription dia mianatra mihira, mandihy, manao teatra, mitendry. Izany afaka atao amin'izany hoe pazapascool izany. Ohatra ny hoe tonga dia miakatra vila pazapà zany ianao dia tonga dia mianatra ao fa tsy nandalo step 1, step 2, free for avy hatrany dia vila. Ny ankizy kely koa afaka alefany fa tsy hoe voatery hoe vatombatony ohatran'ny Cynthia.
De zay fotsiny mba tiako resahana taminareo androany hoe tia mihira reny malagasy, tsisy maharatsy an'izany akory fa vao miaro zany tsara, mahay manalazy tsara ny gasy fa tsy de tena hoe mankalaky firy. De inoako sy antenaiko fa nahafinaritra anareo iny vidéo iny na de lavalava ary fa za moa zany efa ela no nilomano tao anatin'ny tontolon'ny kanto de vonona tsara foana ameno tsara indrindra fa ty amiko vote PZP espace 4 na mandra na mpanankarena. Zay ny tia iny.